Anio Alahady fahatelo ny volana May taona 2024. Alahady voalohany amin'ity volana May ity, Alahady fahatelo manaraka ny Pasika. Alahady banjinantsika aloha hevitra vaovao dia ny hoe Ankatoavy ny fitarihan'ny Fanahy Masina. Aminareo rehetra malala an'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalantsika tsara an'Andriamanitra iray isy Jesosy Kristy Tompontsika. Andeha isika ry havana hiara hitsangana idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Vakitsika eo am-pitsanganana ny Salamo 5:20, ny 9 sy ny 7 tapany voalohany. Salamo 5:20, ny 9 sy ny 7 tapany voalohany. Rehefa hita dia hiarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: avia ka aoka hiondrika sy hankohoka isika, aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika, fa izy no andriamantsika ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika. Amen. Andeha iarahintsika ry havana ny hira 5:20, hira 5:20, ny 1 sy ny 3. Hiara hivavaka isika ry havana. Tompo Andriamanitra tsy toa, manatona anao amin'ny fanetrediteny izahay, mahatsiaro ny fahalehibeazanao sy ny voninahitrao. Fa inona moa ny olona no atserovanao azy, ary ny zanak'olombelona no amanginao azy? Fa lehibe lavitra ny fitiavanao anay, dia miondrika ianao, mijery anay, misahirana ianao, mikarakara anay isan'andro, ary sitraka ao aza ny nanolotra anay indray izao volana vaovao izao. Mba androsoanay rehetra, ankatoy bebe kokoa anao no ny asan'ny Fanahy Masina. Misaotra anao izay Tompo. Ankehitriny dia tanterao ny asanao mba hahatonga anay handray ny fahafenoan'i Kristy, ary ny teninao izay vakiana sy hoenonany ampitombo anay amin'ny fahalalana tsara anao noho ny fitsilovan'ny Fanahy Masina. Noho ny amin'i Jesosy Kristy mamindra-fo aminay ary mihaino ny vavakay. Amen. Petraka isika ry havana. Hiaraka amaky sy ny ten'Andriamanitra isika ry havana izao. Ampelantanantsika ny bokin'ny Mpitsara toko 5. Mpitsara toko 5, raisana amin'ny 7:30 ary atsahatra amin'ny 5:50. Bokin'ny Mpitsara toko 5, raisana amin'ny 7:30 ary atsahatra amin'ny 5:50. Rehefa itatsika dia vakiana aminaran'i Jesosy. Ny soramandry ambony, ny nandresen'i Gideona ny Midianina. Ary ny Midianina rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanany vory
dia nita ka nitoby teny amin'ny tany lemaka Jezirela. Ary notsindrin'ny fanahiny Jehova Gideona dia nitsoka anjomary izy ka nivory nanaraka azy ny Abiezrita. Ary naniraka olona nakany amin'ny Manase rehetra izy dia nivory nanaraka azy ireo. Ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy ny Zebolona ary Naftali izy dia niakatra nitsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra, raha nitanako namonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao, indro apetrako eo amin'ny famoloana ity volon'ondry iray manontolo ity, ka raha ny volon'ondry ihany no lenan'ny anto fa maina ny tany rehetra, dia ho fantatro fa nitanako namonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao. Ary dia nisy izany fa nifomaraina koa izy ka nofiaza ny volon'ondry ary nisy ranonando eran'ny lovia. Ary koa Gideona tamin'Andriamanitra, aoka tsy hirehitra amiko ny fahatezeranao, fa hiteny izao indray mandeha izao monja aho, aoka mba izahako izao indray mandeha izao monja amin'ny volon'ondry. Aoka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa no holenan'ny ando. Dia nataon'Andriamanitra izany tamin'ny alin'iny, ka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa dia lenan'ny ando. Amen. Hotoizantsika ny famakinany soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 5:20, ny andininy 420 sy ny 720. Jaona toko 5:20, ny andininy 420 ka hatramin'ny 720. Rehefa hitantsika izany dia mbola vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Ho faranantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina toko 1, ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 7. Kolosianina toko 1, ny andininy 7 ka mijanona amin'ny andininy 7. Mbola ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany, izay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo miendrika ny tombo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, ary ampahatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana, ka misaotra ny ray izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefany maizina, ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Ray masino, mana masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mialohan'ny andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra ry havana, dia hiara-hitsangansika hanao ny hira 570. Hira 570, ny andininy 1 sy ny 3.
ry havana malalo amin'ny tompo ampifaliana tanteraka no ara-banantsika rehetra afaka miatrika indray sika izao tenin'Andriamanitra izao ary dia tononona amintsika mandrakariva ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Araka ny voalaza teo aloha dia lohevitra vaovao lombanjintsika amin'ity volana May ity dia ny amin'ny hoe Ankatoavy ny fitarihan'ny Fanahy Masina. Sokavantsika ry havana ny epistily soratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko voalohany ka ny andininy fasivy hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Kolosianina toko voalohany ny andininy fasivy hatramin'ny faefatra ambin'ny folo no akatsika ny hafatra avy amin'ny tompo. Araka ny lohahevitra ny hoe Ankatoavy ny fitarihan'ny Fanahy Masina dia hitantsika miavaka eto ry havana malala fa ny fankatoavana ny fitarihan'ny Fanahy Masina dia mahatonga ny olona mba olony vavaka tahaka ny Paoly apôstôly. Eto izy dia ny vavaka manokana ary ilay vavaka natao dia tsy ho an'ny tenany ihany ary tsy ho an'ny tenany velively fa vavaka ho an'ireo kristianina ho an'ireo mpino tao Kolosia. Hitantsika izany ry havana fa mivelatra ho an'ny hafa ny vavaka izay nataony Paoly apôstôly mampifanatona ny hafa amin'Andriamanitra andraisan'ny hery sy ny fahalalana an'Andriamanitra. Eto dia mizara roa miavaka tsara ny vavaka ny antom-bavaka izay nataony Paoly apôstôly ho an'ireto kristianina tao Kolosia reto. Eo amin'ny andininy fasivy hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia ahitantsika vavaka fangatahana. Vavaka fangatahana mba ho fenona ny fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ny mpino tao Kolosia. Vavaka fangatahana ho fenona ny fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika izany amin'ny andininy fasivy. Fa maninona moa ry havana no ny vavaka i Paoly apôstôly? Raha jerentsika ny tontolo manodidina dia ny ely tamin'izany vanim-potoana izany ny fampianaran-diso. Fampianaran-diso izay mamily ny fon'ny olona na mamitaka ny kristianina tsy toetra tsara ao amin'ny tompo. Ka raha mangataka mba ho fenona ny fahalalana tsara Paoly apôstôly eto tamin'Andriamanitra dia tsy fahalalana ara-tsaina fotsiny fa mihoatra noho ny fahalalana ara-tsaina dia ny fahalalana izay entina maneho ny fanambaran'Andriamanitra izay fantatra tamin'ny fomba izay nampiarana azy ka maneho koa ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Fahalalana avy amin'ny Fanahy Masina fa tsy fahalalana ara-tsaina ihany. Fahalalana avy amin'ny Fanahy Masina izay mitondra fahendrena sy fahazavan-tsaina. Ary izany mihitsy no lazaina eo amin'ny andininy fasivy io hoe ho fenona ny fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Ny Fanahy Masina no manome an'izany fahalalana izany ka azahoana fahendrena sy fahazavan-tsaina. Ny fahazavan-tsaina dia ny fahaizana manavaka. Ilay fanahy tena izy, ilay fampianarana tena izy, ilay fahalalana tena izy. Fa tsy ilay fampianarana sandoka. Ny fampianarana sandoka ry havana, fampianaran-diso arak'izany dia toa mandoka tsara rindra, marevaka, manaitra, mety ho vaovao ihany koa. Ary misarika ny olona ho liana ao anatin'izany. Fa eto dia ampianarina isika izay tarihan'ny Fanahy Masina mba hivavaka. Tsy ho an'ny tenantsika ihany fa ho an'ireo namantsika ihany koa mba hitoetra tsara amin'ny fahalalana any Kristy izy ireny. Fa izany mihitsy koa anie no
nataon'ny tompo hoe nampianariny tompo antsika raha nanafatrafatra izy fa any amin'ny farany ihany ho izy dia isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka amitakany maro ary noho ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika koa ny fitiavany maro fa hoy ny tompo hoe izay maharitra hatramin'ny farany novonjena hitantsika izany eny Mateo 7:20 any ny 1:12 sy 12 noho izany mba hampaharitra antsika hatramin'ny farany dia mila mifampivavaka isika ary ny tenin'i Jesosy Kristy ihany koa moa milaza fa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary Kristy dia aza mino ianareo fa isy Kristy sandoka, isy mpaminany sandoka hitsangana ka haneo famantarana lehibe sy fahagagana ary azo atao aza hoy izy na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahina. Mifampitantana isika ry havana malala isika kristianina amin'izao vanim-potoana izao indrindra mantsy no isehoany izany Kristy sandoka izany. Dikany hoe Kristy moa dia Mesia ihany ka isy andray hitsangana ary havita fahagagana sy famantarana lehibe izy ireny dia mifampivavaka isika fa na dia ny olom-boafidy aza hoy ny tenin'Andriamanitra dia mety ho voafitaka. Anjarantsika izany ary ny Fanahy Masina no mitarika antsika mba hifampivavaka ary etantsika amin'ny fanarahana ny tompo. Fa ny antom-bavaka amin'izany fangatahana izany koa dia ny hoe mandeha mendrika ny tompo isika. Eo amin'ny 10:10 no ahitantsika an'izany hoe mba handehananareo mendrika ny tompo anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Io zany ilay vavaka fangatahana faharoa, mandeha mendrika ny tompo. Ary zany hoe fandehanana mendrika ny tompo zany dia vokatra ilay fahalalana tsara teo aloha fa tsy fahalalana eritreretina fotsiny zany na hoe fanambarana avy amin'ny Fanahy Masina ihany zany dia mitoetra fa mahatonga anao hihetsika zany ka ampiseho eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fitondran-tenanao izany fiantsoana efa niantsoan'Andriamanitra anao izany. Andeha sy aseho amin'ny asa tsara olona iteny eto, asa fanasoavana ny mpiarabelona zany, asa fijoroana vavolombelona zany, asa fitoriana ny filazantsara koa zany, asa tsara izay mipaka sy ahitan'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Mila mahavokatra amin'izany isika ary efa baikon'i Jesosy Kristy koa izany. Araka ny teniny manao hoe izao no nifidy anareo fa tsy ianareo nifidy ahy ka nanendry anareo mba handeha sy hamoha mba haretany vokatrareo. Efa baikon'ny tompo zany hoe mamokatra isika amin'ny asa tsara. Dia mifampivavaka isika ry havana mba tsy ho reradreraka fa tena hijoro. Fa indrindra araka ilay teny eto dia ny hoe hitombo isika amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Ry havana, misy tokoa ny kristianina miteny hoe kristiana izy nefa tsy mitombo fa ny fantany amin'izany fahalalana an'Andriamanitra izany dia Jesosy teraka tao an-tranon'omby dia krismasy ihany ny fantany ary efa krismasy izy dia tena mifaly ary fety tena tsara aminy izany. Jesosy teraka izay ihany ny fantany amin'ny Jesosy amin'Andriamanitra. Tsy fantany amin'ny hoe Paska, ny lanjan'izany Paska izany, tsy hainy koa ny amin'ny Pentekosta sy izay fanambaran'Andriamanitra rehetra. Fa mila mitombo isika ary zany fitombony izany no hahatonga antsika ho matotra amin'ny fanarahana an Jesosy Kristy. Izay ilay antom-bavaka ho fenona ny fahalalana tsara isika ary mandeha mendrika ny tompo isika. Ary hitantsika ihany koa eo amin'ny 9:10 ny hoe araka izany dia ampatanjahana koa tsika amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninany amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Mbola vavaka izany hoe mba hatanjaka ny kristianina, mba hatanjaka ny mpino amin'ny herin'ny Fanahy Masina. Tahaka ny Gideona izay novonaky teo fa rehefa nitsondrin'ny Fanahy Masina izy izay ilay herin'ny faherezana, herin'Andriamanitra dia natanjaka izy, afaka niady izy, nandresy ny fahavalo izy. Mifampivavaka ny olona izay tarihan'ny
Fanahy Masina. Fa ny fahatelo, ny faharoa zay hitantsika farany amin'ny antom-bavaka zay nataony Paoly apôstôly eto ho an'reto kristiana atao Kolosy reto de vavaka fisaorana. Vavaka fisaorana. Hitantsika izany manomboka amin'ny 1:12 hatramin'ny 4:12. Hoy ny soratra masina eto hoe ka misaotra ny ray izay nampamendrika antsika anana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Vavaka fisaorana. Ary tena nanipololotra an'izany fisaorana izany Paoly apôstôly rehefa notarihan'ny Fanahy Masina izy. Nare ny amin'ireto kristianina ary ny fitombon'ny kristianina tao Kolosy ireto. Mariana fa i Paoly apôstôly dia tsy nanatry maso akory izany fiangonana izany, fa reny izany tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Epafrazay nitory ny filazantsara tany. Ary tao anatin'izany natsapany fa ireo olombonjena dia nisy tokoa tao Kolosy. Ary olombonjena ireo dia miombona amin'ny lova ny olona masina. Miombona amin'ny lova ny olona masina. Ary mpiara-mandova amin'ny Jesosy Kristy. Mpiara-mandova aminy ihany koa izany. Afaka tamin'ny fahefany maiziny ireo ny fangejan'ny Satana ka tonga olom-baovao dia velom-pisaorana an'Andriamanitra i Paoly apôstôly. Ry havana malala ao amin'ny tompo isika koa rehefa mankatoy ny fitarihan'ny Fanahy Masina tsika ary tena feno ny Fanahy Masina dia tsy mialo ntsika sanatria. Tsy tezitra koa sika raha misy olom-bovonjy, olona vaovao ao amin'ny tompo. Fa mifaly sika, misaotra amin'ny tompo sika noho ny amin'ireny olona ireny. Fa asan'Andriamanitra ireny. Ary ny asan'Andriamanitra dia tsy ho antsika ihany, fa ho an'ny olona hafa ihany koa. Dia ny fifaliantsika dia mifanojo amin'ny fifalian'Andriamanitra. Fa isy fifaliana lehibe any an-danitra hoy izy, amin'ny mpanota ray izay mibebaka, mavelom-pisaorana an'Andriamanitra izany. Ary sitrapon'Andriamanitra izany satria Andriamanitra dia tia ny olona rehetra ho vonjena. Ry havana malala ao amin'ny tompo, mampianatra antsika ary ny tenin'Andriamanitra eto. Fa rehefa tarihan'ny Fanahy Masina isika tsirairay avy dia mila mazoto mivavaka ary mahery amin'ny vavaka. Vavaka ho an'ny hafa, ho an'ny mpino, mba hatanjaka tsara, hitombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy izy, amin'ny sitrapon'Andriamanitra, andeha araka izany ary hisaotra an'Andriamanitra, hifampitantana isika satria samy olombonjena. Ary izany no sitrak'Andriamanitra amin'izao fanarahan-dia azy izao ahirezantsika ao amin'ny Fanahy Masina. Eto am-pamaranana ry havana dia ambara ary fa ny vavaka ho an'ny hafa dia hitondrana ny hafa eo amin'Andriamanitra. Ny vavaka ho an'ny mpino hafa ihany koa dia isan'ny mampitombo sy mampivelatra amin'ny fiombonana masina. Ny vavaka ho an'ny mpino hafa dia mariky ny fitomboana ara-panahy ka tsy hizaza intsony isika fa mahay mitady izay ho an'ny hafa. Koa ny Fanahy Masina no mampiray ny kristianina. Ny fifampitondrana am-bavaka no marika amantarana fa mankatoy isika ny fitarihan'ny Fanahy Masina. Dia ho amintsika anie izany teny izany. Amen.
Vavaka sikariavana. Indre ny fifalian'ny fonay Andriamanitra. Afaka nandre ny teninao zahay. Izay mampianatra anay fa mila mifampivavaka mandrakariva zahay. Ny tenin'ny soratra masina koa moa efa milaza aminay hoe mifampivavaha mba ho sitrany ianareo. Maro ny aretinay Tompo. Na ny areti-panahy, na ny aretina ranofo, ny aratsaina. Fa ampahirezo zahay. Ahivavaka ho an'ny hafa ihany koa. Eny mba hatonga anay rehetra sa hijoro vavolombelonao ka hiteny hoe fantatro izay inoko. Sotranao koa izay Andriamanitra noho ny amin'ireo fahasoavana maro samihafa izay omenao ny mpanomponao. Tena iray ao aminao zahay ary miompifaliana satria efa samy navotanao ary mpiara-mandova ao aminao. Dia aza vela ifampialona na ifanaratsy fa omeo anay zany fanahy fiombonana izany. Indrindra ho an'ny fiangonana rehetra, fiangonana kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao, manomboka eto amin'izao tanindrazana izao. Ampianaro zahay mba handeha mendrika ny fiantsona izay ny antsona ho anay rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Mivavaka izay Tompo ho an'ny izao tontolo izao izay ao anatin'izao ady amin'ny aretina mandripakolona maro izao. Ataovy mitodika aminao avokoa. Na ireo mpitondra fanjakana, manampahefana, manampahaizana samihafa eran-tany ary atsiary fa marefo ihany zahay. Voafetra ihany zahay fa ianao no tena mpanasitrana. Ianao no manala an'izany aretina izany eto amin'izao tontolo izao. Fanahy Masina, ianao nikasika ny fony tsirairay avy mba hitodika aminao. Ary mivavaka izahay ho an'ireo marary rehetra na inona koa karazana aretina fangio tsirairay avy any amin'ny isan-tokantrano, any amin'ny toeram-pitsaboana samihafa any, any amin'ny toby any, dia ampioreno amin'ny finoananao ary noho ny famondramponao dia mangataka fanasitranana izahay. Mangataka izay ho an'ireo mpitsabo ihany koa, ho ampahirezinao sy hoarovanao izy ireny amin'izany asa tsara izay efa niantsonao azy izany. Eny mivavaka izay Tompo ho anay tsirairay avy fantatrao ny olana amin'izao toejava misy izao, be ny tsy anasa, sahirana ara-pivelomana. Tompo ampio izy ireny, jereo manokana. Hitanao ny ezaka efa ataon'ny fanjakana sy ny tompon'andraikitra samihafa dia mba ho voatsinjara araky ny marina, araky ny rariny sy ny tsintokoany ireny fanampiana samihafa ireny. Tompo malalo, apetraka feno ampelantananao koa ny fiainan'izao firenena izao. Misaotranao raha efa mitombo ny olona sitrana ary irinay mba tsisy intsony ny marary. Hainao ny zavatra rehetra. Koa noho ny famondramponao ihany no anandratanay izany vavaka izany. Fa maro ny zavatra mbola tianay angatahana fa iombonanay kosa sy fenonay amin'ilay vavaka nampianarinao izany manao hoe: Ranay io izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meonay izy anona sahaza ho annay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra ny ao amin'ny fakapanahy, manafana amin'ilay ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andao sika riavana iara-itsangana izao hijoro vavolombelon'ny finoantsika dia iombonantsika ny fanekem-pinoana apôstôlika. Ataontsika eo am-pitsanganana izany. Mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay noho nitorotoronina tamin'ny Fanahy Masina, nateraka Maria Virjiny, nijalana napaka Pontsio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra,
mipetraka kavanan'Andriamanitra raitsotoa, avy any no iaviny hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka isika. Izao isika ry havana dia tonga amin'ny raharaha ny fiangonana, dia mangataka ny tompon'andraikitra isika hitsangana ilaza izany. Ao anatin'ny fanarahana ny raharan'Andriamanitra isika izao ry havana. Hoy ny ten'Andriamanitra amintsika: manina sady votona lahelo ny kianjan'i Jehova ny fanahiko. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona anambara ahy, hoy Jesosy. Izany ten'Andriamanitra miresana avy ao amin'ny Salamo 4:20, ny andinin'ny faharoa sy ny filazantsara ny soratan'i Jaona 2:20 zany hoe ara-banantsika rehetra natratra sady izao Alahady 3 Mey taona 2024 izao fiadan'Andriamanitra ho amiko sy ho aminao, manasa anao ary anaraka ny raharaha eto am-pelantanana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa nanomboka nisokatra ny fiangonana tamin'ny Alahady lasa teo. Iderahantsika an'Andriamanitra tokoa zany ry havana, satria fitahin'Andriamanitra ary fiarovan'Andriamanitra ny fiangonana, indrindra isika fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Dia isoratsika an'Andriamanitra lehibe ny amin'ny ahafahana mantanteraka amin'ny fampivavahana any amin'ny trano fiangonana. Mitoy ihany ny fanarahantsika ny Fanompoam-pivavahana amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera mba ho fitsimbinana antsika olon-dehibe efa nahazo taona sy ireo marefo ara-pahasalamana. Isaorana ny tompo fa efa nianatra nanomboka omaly ny sampana sekolady ka ny kilasy 10 ny manambady sy ny tsy manambady moa no efa nianatra omaly. Ny Alahady izao 10 Mey dia anjara fotoana sampana lehilahy kristianina, dia miomana amin'izany ny mpikambana SJKM rehetra eto amin'ny FJKM AMBOHIJAFY FANANTENANA. Mitoy ny Fanompoam-pivavahana ataontsika isa-tokantrano ho antsika izay tsy manatrika any amin'ny fiangonana, satria voafetra ihany moa ny fotoana sy ny toerana any amin'ny fanajantsika ny isa 50 amin'ny efitrano, dia ampahirezana ny isa-tokantrano anatanteraka izany fotoam-bavaka izany any a-tokantrano ho an'izay tsy afaka mantanteraka ny Fanompoam-pivavahana any amin'ny fiangonana. Dia fampitondram-bavaka mandrakariva isika fiangonana, ny sampana sy ny fikambanana mba hery amin'izany fanompoana sy fivavahana amin'Andriamanitra zany. Fampivavaka ho an'izao tontolo izao misy antsika, fampivavaka ho an'ny firenena malagasy, ny mpitondra fanjakana, ny mpitondra fivavahana, ny vahoaka malagasy rehetra sy ny kristianina rehetra. Dia mametraka ny fiadanan'ny tompo ao amintsika rehetra, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tonga amin'ny fotoana izay natanterahana ny rakitra isika izao, dia ny hira fa 700 no iraintsika. 700 anatin'izany no anatanterantsika ny rakitra.
aoka iara-itsangana isika anolotra ny rakitra sy andray ny tsodrano. Miara-mitsangana isika ry havana malala. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izay raha mbola nomenao fahafahana afaka manolotra vola ho anao. Fantatray fa fitahiana avy aminao izany, ary avy aminao ihany koa no hanoloranay, ataonay amin'ny fifaliana ary marika ihany koa ny fanoloran-tenanay. Raisy Tompo, atanteraka izany asanao izany ka hitombony fiangonana amin'ny asa tsara rehetra ho voninahitra ao Andriamanitra. Raisiko ny manontolonay mba ho fanirakiraka ao, ary raiso ihany koa izay vokatry ny foniny tsiraray afaka nanao rakim-pisaorana, rakim-boady ny ampafolo-karena. Izany rehetrarehetra izany ataonay ho anao Andriamanitra fa anao izahay. Ankehitriny ary dia tanterao amin'ny malalanao rehetra ny tsodranomasina, tononona ary atolotra amin'ny finoana. Fa ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo hitoetra mahatoky mandra-piavin'i Kristy Tompo. Ho aminareo ane ny tompontsika. Amen. Ataontsika ry havana ny hira fa 520 amin'ny firana fanampiny. Hira fa 520 amin'ny firana fanampiny ka ny andininy voalohany vita izay dia mipetraka isika manao vavaka mangina faranantsika amin'ny Trinité Masina izany. Ho an'Andriamanitra irery ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.